tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia mbola hombantsika mandrakarivan'ny heriavana ny fiadanan'Andriamanitra tompontsika amin'ny alalan'ny fiainantsika ny fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana. Misaotra n'Andriamanitra isika raha tojo ity andro fa maranana ny herinandro fahatelo amin'ny nivoahan'ity fandaharana zay manomboka fantatsika ity. Ny fanindrinay dia zay hafatry ny tenin'Andriamanitra azo nozaraina sy nampitaina taminareo anie mba ho fitahina ho an'ny tsiraray isam-batan'olona sy isa-tokantrano ka tsy verina foana any amin'izy zay mpanome raha tsy niteraka sy ny hatanteraka ny fikasany hahasoa ny olony. Ary dia hampahery ny finoanareo sy hanome fitaovana anareo koa izany amin'ny fampahafantarana sy ny fizarana amin'ny hafa sy ny manodidina ny filazantsara herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Fanaontsika amin'ny andro asabotsy toy izao no manao jery todika vetivety ny asa natao sy ny fanambiny ezahana notratrarina tamin'ity herinandro ity. Raha fintinina dia toy izao manaraka izao no azo ambara momba izany. Voalohany, mikasika ny famokarana ny fandaharana sy ny fivoahany eto amin'ny radio teny fiainana. Misaotra n'Andriamanitra isika fa na dia teo aza ary nisy tokoa ny mety ho elingelona sy tranganjavatra samihafa nanohintohina ny fivoahan'ny fandaharana dia tsy voasakana ny nahatongavan'izany taty aminareo mpiaino. Miaiky sy miaratsy indrindra kosa nefa aminareo izahay tamin'izay mety ho tsy fahalavorariana ny tranga tanelanelany teny indrindra mikasika ny famarinana ny fotoana mikendrena hanomboka isan'andro amin'ny 7 ora sy 4 izany kanefa iarahana mafantatra loatra ny fiantraikan'ny fahatapahan'ny herinaratra zay tsy miera na mampandray mialoha fa tonga amin'ny fotoana tsy ampoizina sady tsy fantatra ny faharetany. Tsy afenina fa noho izany antony izany dia voatery mikisaka ny fahavitan'ny famokarana ny fandaharana izay avoaka isa maraina ka nisy tamin'izany efa dilany amin'ny 12 alina na amin'ny 2 ora maraina aza vao vita ny fandraisam-peo zay ampitaina mba ho kirakirain'ny teknisianina mialohan'ny amoahana azy eto amin'ny radio. Faharoa manaraka izany, mikasika ny firindran'ny fandaharana sy ny votoatiny. Voalaza eo amin'ny teny fanolorana ny fandaharana atao hoe generika fa ity fandaharana ity dia fitarian-kevitra ho amin'ny fandinihana ny soratra masina. Hitantsika araka izany fa izy dia taridalana famitinan-kevitra mba handraisany mpiaino ireto andinin-javatra manaraka ireto. Ny fahafantarana ny lohahevi-dehibe ho amin'ny herinandro io ny voalohany hatrany. Ny tamin'ity herinandro ity moa dia ny hoe mitadiava an'Andriamanitra. Miaraka amin'izany dia ny fanolorana ny lohahevitra ho amin'ny isan'andro toy ny omaly dia ny hoe Jesosy no tadiavo. Dia hitantsika teo ny fampivelara-kevitra araka ny lohahevitra banjinina toy ny hoe
jesosy no tadiavina satria izy no efa notendren'andriamanitra ray ho mpamonjy izao tontolo izao, na koa hoe tadiavo izy satria tsy sarotra tadiavina sy atonina izy satria mora fanahy sady tsy miavinampo sy nitoy izany. Ary dia nezana hatrany ny andraisantsika fitarian-kevitra ho amin'izay fietsika tokony ho raisina sy ny fampiarana azo atao mba hahitantsika ny tompo sy andraisantsika ny famonjena avy aminy. Fahatelo sady farany dia mikasika ny fampiasana ny soratra masina na ny boky masina dia ny baiboly zany. Nisy havana nanontany ny antony natonga anay hanondro ny toerana misy ny teny zay voatonina dia ny boky zany, ny toko sy ny andininy. Toy izao ny valiny azonay omena. Voalohany satria fandarana mikasika ny fampitana sy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra no ataontsika dia miezaka isika hamoaka hatrany zay voalaza ny soratra masina marina, zay loharanony poirana sady fototra iorena ny fanambarana rehetra izay atao. Milaza izany fa isika tsy afaka hanao fanorenana hafa ankoatr'izay voalaza ny soratra masina, fa izy na ny soratra masina no tompo-pahefana ary tompo-pahefana tokana sady feno zay entina manambara sy hanamarinana zay ambara. Araka izany de tarihina ny saintsika mpiaino mba handinika sy hanamarina hatrany ny teny zay voalaza na voambara na voatondro dia toy ny natondro kristiana tao Beria araka ny voalazany boky ny Asan'ny Apôstôly zany ao amin'ny toko 7:10 andininy fa 2:10. De matoky isika fa ny fanao toy izany dia anampy ny tsirairay amin'ny fahalalana bebe kokoa ny soratra masina sy ny firaketana ara-pitadidiana reny andiny soratra masina ireny zay antoko ny fitombon'ny fonaontsika. Ho amin'izany dia tsara raha misokatra mandrakarivo ambany masontsika ny baiboly ary akaiky ny tanantsika. Marihina koa anefa fa misy teny tsy voatery ho tononona hatrany ny boky toko sy andimy misy azy satria teny atao hoe diso fantatra loatra zany na koa efa voatondro teoloha ary voatondro jiela. Ny teny farany matoa afaka miroso toy izao ny fandaharantsika riavana de fantatray fa misy aminareo zay miaino ary mavatra miaino ary tsy mitonona anarana, misy tsy manadino mitrotro ambavaka ity fandaharany ity. Isorona indrindra inareo riavako, Andriamanitra zay tompony ny asany hamalisoanareo sy androtsaka ny fitahiny mananambiampy aminareo sy ny ankonanareo, fa matoky isika fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ampandroso ny tenin'Andriamanitra. Famporosiana sy fampahirizana be tokoa ho an'ny rehetra izany, na zay mpiara-mandavoraro ny fandarana na isika zay miombom-bavaka miombonantoka atotosa izany mba ho tonga amin'ny maro ny feon'ny filazantsara an' Jesosy Kristy tompo, hatonga finoana ho famonjena sy ho fitahina. Raha misy fantanina tiantsika mipetraka na fizarana tiana atao dia azotsika vantany izany amin'Andriamatoa tahina zay mpiandraikitra teknika nyity fandaharana ity. Misaotra indrindra tokoa. Rehefa zany dia andeha indray isika iroso amin'ny fotopaton'ny fandaharana manaraka. Ny loha ivi-dehibe no mbanjintsika ny ridritry ty herinandro tio isika dia ny hoe mitadiava an'Andriamanitra. Misy ireto lafikevitra ireto zay tsara azavaina sy tsy aivina momba izany. Ny nipoeran'izany hafatra izany avy aiza marina ity hafatra hoe mitadiava an'Andriamanitra? Avy tamin'ny olona va? Mazava fa tsia. Avy amin'Andriamanitra ny hafatra, dia antsin'Andriamanitra zay maniry ny olona mpanota mba hiverina aminy satria tia azy izy ary tsy mahavoy azy. Izy no tena mitady ny olona ka te hamory azy ho eo aminy, mitady azy mba hiverina eo aminy. Ary malalaka tokoa ny fon'Andriamanitra satria feno fitiavana izy, ka tsy hita fandromandry raha tsy feno ny valan'ondrony.
hoy Jesosy manana ondry hafa zay tsy am'ty valy ty aho ary reny koa de tsy maintsy endriko ka hiaino ny feoko araka ny filazantsara ny Jaona 10:12. Ny fahatanterahany ty havatra ty ny isika hitady azy satria izy manaiky sady vonina ho hitan'izay rehetra mitady azy ary ny hoe hitan'izay mitady azy de midika hoe afaka mihaona aminy ka mandray ny famonjeny satria mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana sy ny fahaterentsika izy ary tsy voasakana hanatanteraka famonjena ho an'izay rehetra mitady izany famonjeny zany ka miantso ny anarany fa zay miantso no ho vonjena. Miaraka amin'izany dia afaka mahafantatra ny halalin'ny fitiavany sy ny famondrampony koa isika amin'ny alalan'ny antso toy izao satria Andriamanitra fitiavana izy araka ny voalazan'ny epistily voalohany soratan'ny Jaona 4:4-1:20 sady maharo-po izy no be famondram-po. Efa niteny sy ninina nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka hampaharetako famondram-po ho anao. Jeremia 3:3 zany. Sambatra ary tsy matiantoka zay rehetra manohina ny antsony, mamaly ny antsony satria akaiky zay miantso azy izy. Ary efa nanome toki-atrano manao hoe mitadiava dia hita ianareo fa izay mitady hoy Jesosy no mahita. Ary tsy vitan'izany fa manome antoka lehibe ny tompo araka ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe tsy misy afaka manatona azy raha tsy tamin'ny iray. Jaona 5:4. Ambara amin'izany fa hevitr'Andriamanitra, planin'Andriamanitra, asan'Andriamanitra ny mametraka ao am-pontsika ny hetaheta anatona an' Jesosy ary ny fahatokiana handray azy ho tompo sy mpamonjytsika. Fahasoavana lehibe indrindra tokoa izany ry havako. Mihoatra noho ny fahasoavana rehetra ka azona miaraba anao tahaka ny anjely Gabriela tonga ny araba ny Maria ren'i Jesosy nanao hoe arahaba ry ilainy hoasoavina ny tompo momba anao. Razantsara ny 1:20. Fa izay olona antsoina sy omban'ny tompo dia olona fantany sy voafidiny tokoa handova ny fanjakany mandrakizay ary dia tanteraka aminy araka ny voasoratra hoe ary izay notendreny hoy Paoly no nantsoina koa ary zay nantsoiny no ny hohamarininy koa ary zay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 5:7 dia olona nataony hahita fity eo imasony izany ho azy ireny dia tanterahan'ny tompo tokoa ny voalaza ny mpanao salamy manao hoe dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy namonjy ahy izy satria tiany aho. Salamy 5:7-7. Dia izany mbola antony loha hevitra zay arositsika amin'ity andro asabotsy 24 oktobra ity manao hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra manasa ny olona hiverina aminy. Andriamanitra manasa ny olona ary ny olona rehetra hiverina aminy. Araka ny teny Jesosy manao hoe mankanesa ty amin'ny fampakaram-bady hianareo. Mateo 22:4-7. Hoary ny tompo amin'ny fampakaram-bady lehibe ny fanasana zay anasan'ny olona rehetra. Ary mampiomana ny olona kosa izy handeha amin'ny fahamarinana dia araka ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady angasitrahana no marina araka ny Romanina 12:2 dia ataony homendrika ny fanasana lehibe zay omaniny izy reny ao amin'ny fanjakany. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo iza no hiakatra ny tendrombohitra Jehova ary iza no hitoetra ao amin'ny toerany masina. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny langa na mianina hamitaka. Salamy 4:2-7 zany. Ho an'izay manao toy izany dia toky mpitahina ary tsy kely nomeny azy manao hoe handray fitahina avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy izay mitady ny tavanao ry Andriamanitra Jakoba. Salamy 4:2 ihany 5:9.
rohatrany ny vakiteny raisitsika ny voalohany dia ny ao amin'ny Isaia 40 ny andehan'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Teny fananarana mba tsy ho diso hevitra ny amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra ny olona. Raha ny marina dia tsy haitsika zay tokony ataontsika raha mivavaka aminy isika, ary misy raha teo ny tsy fahamarinantsika no ny fahalementsika. Ny fivavahana ankasitrahana dia zay mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny sitrapony zay tsara ankasitrahana sady maro isika teo ka manana tanteraka izany. Ny sitrapony dia ny fialana amin'ny fitiavantena sy ny fahihirana, ary ny fanafahana avy amin'ny faharatsiana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Anteriny indray fa izany dia loharanom-pitahiana ho an'izay manao azy. Ny vakiteny faharoa, ny filazantsara araky ny Mateo 2:20 ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny 4:40. Andriamanitra miantso ny olona rehetra tsy ankanavaka, handroso hiditra ao amin'ny fanjakany, dia ny fanjakan'ny fiainana mandrakizay. Maimaimpona ny fidirana ao amin'ny fanasana zay ho manin'Andriamanitra, satria fanasan'ny fitiavany izany, ary indrindra satria Jesosy Kristy izany no efa nividy izany tamin'ny rano fanavotany antsika mpanota. Dia afaka misafidy ny olona ny andeha na tsy andeha ho amin'ny fanasan'Andriamanitra io. Misy tokoa ny misafidy ny hanohina na hamaly ny antson'Andriamanitra ka tafiditra mora ao amin'ny fanasany izy. Misy kosa ny mandahy ary misy aza ny manaiky, kanefa tonga eo tsy afaka mame voninahitra ny mpanasa, fa ny akanjo anaovany dia tsy sahaza ho amin'ny fanasana. Ary izany dia antony natonga ny mpanasana ho tezitra ka nanilika azy ho any ivelany. Araka izany, na dia samy antsona aza ny olona rehetra ho amin'ny fanasan'Andriamanitra, dia toy ny amin'ny fampakaram-bady misy ny ankasitrahana ary sahirana ny omeny toerana sahaza ao amin'ny fanjakany, dia izay nanome voninahitra azy sy nanao sitrapony. Ary misy kosa ny ariana ny velany aza tsy ho tafiditra ao amin'izay tsy mandrakizay, satria ny avona nandany fanasana ary tsy afaka nanome voninahitra ny tompo. Ny fampianarana ho antsika, henoy ny feon'ny tompo mbola miantso atsika, manasa atsika ary ekeo ny fanasany. Fa misy fetra ny fotoana, misy ny fotoana ny antsony ary misy koa ny fotoana anginany. Hoy ny soratra masina, anio raha mbola mahareny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Fa mandro somba ho tanteraka ny fifalianareo dia ny fifalian'ny tompo zay mandray asy ianao manao hoe, ho rainareo aho ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Korintiana 2:9-10. Ho amintsika rehetra ny ry havana, ny fiadanan' Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika, ho voninahitr'Andriamanitra raitsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.